ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fangaraba antsika dia afaka malalatra sy ity zoma faraiky ambin'ny folo ny volana febroary ity. Ny voalahatra ho mofinaina antsika anio dia ny bokin'ny apokalipsy. Apokalipsy toko faraika amby roapolo. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakariny efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary nareo feo mahery avy tany amin'ny seza fiandrianana manao hoe: indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ao Andriamaniny. Ary vafany ny ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaitainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary olona mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra, ary eo koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo tenireo. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehavako ity apokalipsy toko faraika amby roapolo ity dia mamaraparana moa zany ny baiboly. Ary mamarana amin'ny baiboly izy dia teny fanomeza tokon'Andriamanitra hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Any am-bokin'i Jesosy ilay zava-boarin'Andriamanitra, ilay tontolo iainana, ilay tany izay rehetra eo aminy, ilay edena dia nosiman'ny fahotana. Ary aty amin'ny bokin'ny apokalipsy rehefa namakivaky ireo ny tantaran'ny fandraisan'ny olombelona tamin'Andriamanitra dia aty amin'ny toko farany amin'ny baiboly dia manazava fa iverina amin'ny laon'ny ray ny zavatra rehetra. Eny anelanelan'ireo zany, anelanelan'ny Genesis toko faharoa, toko fahatelo sy ny apokalipsy toko faraika amby roapolo, toko faharoa amby roapolo dia izao miariary eo ny mahampanota ny olombelona. Tantarainao ny mahampivadika ny olombelona, tantarainao ny mahampahaditra ny olombelona, ny fialan'ny olona amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fialan'ny olona amin'ny fitiavana ny olombelona tahaka azy. Dia ao anelanelany eo no nanirahan'Andriamanitra ny zanany, dia Jesosy Kristy tompo. Ao anelanelany zany tantara izany, Genesis toko fahatelo mandrapatonga aty amin'ny apokalipsy toko faraika amby roapolo no nampanantenain'ny tompo famonjena indray tamin'ny alalan'i Jesosy zanany, ary dia aty amin'ny farany baiboly dia izao ny tenin'ny tompo hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Afaka malala ity teny ity dia teny manan-tantara. Raha toko fotsiny eo amin'ny tantaran'ny Efjekemo, ity teny ity izay andin'ny fahadimy amin'ny apokalipsy toko faraika amby roapolo dia teny tsy tokony ho adonon'ny mpino Efjekemo rehetra. Ary teny tsy tokony ho adonon'ny ataontsika koa hoe ny mpino maneran-tany. Tsy tokony adonona fa ity teny ity, indro avaoziko ny zavatra rehetra, dia teny izay teny faneva voalohany ny synode lehibe Efjekemo. Zany hoe raha vao nitsangana ny Efjekemo, ny teny faneva voalohany ny Efjekemo dia ity teny ity hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Teny faneva ny Efjekemo zany rehefa ijoro ny Efjekemo natana ka ho atambatra ireo fiangonana telo, ireo fiangonana telo izay tsy nitovy fomba fisainana, tsy nitovy fomba fijery ara, tsy nitovy fiaviana koa aza, satria misy ny teny anglisy, misy ny teny frantsay, misy nanome toerana ny ataontsika hoe ny teolojian'ny fo, misy nanome toerana kokoa ny teolojian'ny saina, samy hafa mihitsy ny fomba fijery brita anglisy, ny fomba fijery frantsay na ny teolojia ary ny frenjy izay fatatsika fa manome toerana kokoa ny fanahy aza. Ny frenjy izay tia ny vavaka mangina, tsy nisy teto ambonin'ny tany frenjy ka tonga fiangonana, tsisy an'izany. Teto Madagasikara ihany
ny frenjy no nitondra fiangonana tahaka nyireo misiona hafa, tahaka ny misiona norveziana, tahaka ny misiona LMS, tahaka zany teto ihany, ary teto Madagasikara irery ihany ny frenjy no nanaiky ny tambatra tamin'ny fiangonana hafa. Tsy haiko sendrasenitra ndravako malala fa marina teo amin'ny tantaran'ny FJKM ty teny hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra, ary mbola marina mandrakakehitry fiangonana nateraky ny fanavaozan'Andriamanitra ny fiangonana FJKM, fiangonana nateraky ny fanavaozany fanahy masina, ary tsy tokony adinoana fa io teny io raha ny tena marina tsy teny synodal lehibe voalohany fa talohan'io fotoana talohan'ny nahaterahan'ny FJKM manotaona 1870 dia aza dinoana fa nanamarika ny 20 taona ny conseil œcuménique des églises. Taona 1870 niteraka ny conseil œcuménique des églises tany Amsterdam. 20 taona teorina 1870 nanamarika ny 20 taona ny conseil œcuménique des églises. Nisy fivorina maro samihafa tany Uppsala sy ny tahaka zany. De ity teny faneva ity no teny fanevan'ny conseil œcuménique des églises tamin'ny 20 taonan'io. Nanamarika an'io izy nitorina io, ary de io no nentin'ny FJKM, nentin'ireo ray aman-dreny ampanahy tamin'ny fotoan'andro hoe aleo ity koa no atao teny fanevan'ny FJKM rehefa nifidiny io lasa ny fanahy zany trefako malala. No zany de izao teny fampanantenana ity apokalypsy ity fa mifarana ny fanjiry firiana, mifarana ny fijaliana. Aizany misy an'izany ao amin'Andriamanitra ihany. Afaka malala ao anatin'ny zavatsarotra itsika ny firenena, ny isam-pianakaviana, vahoaka analina netsiny no mandalo fahasairanana, engany anefako malala tsisy malagasy na iray azy, aengany tsy isy kristianina na iray ary, tsy anararoatra izao toe-javatra izao mba hanangona karenana sanatria hanararoatra ny fahantrany namany ka tsy hizarana, tsy hanomena akatombo ny engany tsisy malagasy an'izany. Engany anefako malala mba isy fiarah-mientana anova fomba fijery vaovao tsika menakavy amin'ny lafin-javatra tahaka izao indreto tsika miara mitondra ny mavesatra. Afaka malala ity boky ny apokalypsy ity io tsika dia antsoavy mihitsy ny amin'ny hoe avaozan'Andriamanitra, avaozan'Andriamanitra amin'ny alalan'izy amin'ny alalan'i Jesosy. Fa zao afako raha toa ka mamakafaka ilay teny isika dia izao misy zavatra telo zay tiany tompo ao an-tsaintsika io ampianatrehana fanaovan-javatra, fanamboaran-javatra, fanavaozan-javatra, fikasana vaovao. De zao rehefa malala manaiky hijery an'Andriamanitra ve tsika. Raha ohatra ka manavao zavatra ianao rehefa malala alaka ny bokin'ny apokalypsy de izao any amin'Andriamanitra ny voalohany jery zay dikany hoe tena hita, te nijery tany an-danitra, te nijery ny seza fiandrianana, te narefeo aho hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Rehefa anompoka zavatra rehefa malala ianao ka mikasa manao hoe za tompo rava ny fananako, rava ny asako, simba de hanao zavatra vaovao, hanao fiaingana vaovao dia ny masonao voalohany indrindra azany amin'le zavatra simba. Raha vao any amin'le zavatra simba de kivy, io ve ho vita tsony. Na any amin'ny tenanao de mieritreritra manao hoe sy aizany avitako an'io, zahary te efa firy taona. Fa izao rehefa hanavao zavatra, rehefa hanompoka fanavaozana, fiavaozana, de aizany maso ao amin'i Jesosy, aizany maso ao amin'Andriamanitra. Ireo nanavao rehetra, ireo olona, ireo fiasana, olona nataon'Andriamanitra fiasana teto ambonin'ny tany ka nitondra fanavaozana sy fiavaozana de nahatsiaro bitika avokoa, nahatsiaro bitika kanefa bitika ny banjina an'Andriamanitra de nitondra fanavaozana sy fiavaozana, nitondra fanatsarana. Rehefa malala eto zany ny bokin'ny apokalypsy de mampianatra anao avy aiza ny fiavaozana, avy aiza no azahoanao ery ahafahanao miatrika an'izany fanamboarana zany, avy aiza no ahafahanao miatrika izany zava-manahirana sy lehibe eritreretiny zany. De izao ao amin'Andriamanitra, mpanjino aloha Andriamanitra, mpanjiro de fataro ny sitrapon'Andriamanitra, manaiky ve Andriamanitra hiara manavao aminao an'io zavatra io, manaiky ve Andriamanitra hiaraka manavao aminao an'io zavatra tianao avaoziny io, sitrapon'Andriamanitra ve ny hanavaozanao an'io.
planin'andriamanitra ve ny anamboaranao an'io de mety eza hibanjana n'andriamanitra aloha ary rehefa mibanjana an'andriamanitra ianao ka mandreny tenin'andriamanitra hoe avaoziko ny zavatra rehetra de mirysoa am'izay fa izany ianao ny asa rehefa tsapanao mibanjana an'andriamanitra ianao mandohalika mivavaka mamaky ny tenin'andriamanitra ary tenen'ny tompo mitokanao amin'ny efitrano mangingina mihitsy ary satria hanomboka zavatra vaovao anana faniriana manokana de izao mandre bitik'andriamanitra ianao hoe avaoziko ny zavatra rehetra rehefa izy no manao am'izay aminao de mandehana fa tonga izay ny fotoana rehavako malala mandalo zavatsarotra tsika izao mandalo zava-manahirana fiainany tsiraray de andeo hitodika any amin'andriamanitra mba ho fitaovana anavaozan'andriamanitra tsika zao zavatra rehetra zao fa ny faharoa rehavako malala indra koa ny ampianariny teadiny tsotra masiny te atsika de zao tsy asan'olombelona ny fanavaozana fa asan'andriamanitra fiasana ihany ny olombelona fitaovana ihany ny olombelona mety zay ataotsika eto amboniny tany ange manavao zavatra karazan-jazana fanamboaramboarana ihany fa ny tena fanavaozana de ao amin'andriamanitra no zany de zao aoka ho fatatsika fa fiasana isika mibanjana an'andriamanitra isika manaiky ho fiasan'andriamanitra isika fa ny tompony asa de andriamanitra irery ihany ary rehefa hiasa andriamanitra tsisy mahasakana rehefa hiasa andriamanitra impiry mo zany tsy marina teo amin'ny tantaran'ny fiangonana impiry rany tsy marina teo amin'ny tantaran'ny firenena impiry rany tsy marina teo amin'ny tantaran'ny zao tontolo zao rehefa miditra antsehitra andriamanitra ka manavao de izao mahatanteraka ny planiny izy le avako malala bokan'ny apokalipsy eto zany de mitaonantsika hibanjana an'andriamanitra ary mitaonantsika ino amin'ny fanetretena fa rehefa tonga ny fotoanan'andriamanitra ao amin'andriamanitra ihany ny misy ny fanavaozana misy ny fiavaozana aza misaraka amin'andriamanitra ary fa ny fahatelo avako malala de tsapanao amin'ny tedinitsotra masina ity de ny zavatra ataon'andriamanitra amin'ny fanavaozana na ny fiavaozana de tsy mba mitondra fangiry firiana matetika ny révolution na ny zavatra ataotsika fanavaozana ataotsika de misy raha latsaka misy fonon'olona misy ranomaso misy fahasimbana misy faharavana zany ny hitatsika maneran-tany ary ndraindray ara misy vahoaka anapitrisana anetsy ny ray maty am'izany antsony hoe révolution zany fanamboarany fiovapenitra sy ny sisa mahery vaika hitatsika amin'ny fanavaozana ataotsika olombelona zany hitatsika zany misy raha latsaka misy ainana foy misy fananana simba fa tsy mba izany ry avako ny planin'andriamanitra amin'ny fanavaozana ary zay ny tiany ny tompo zay mahatonga atsika hoe ny fanavaozana tian'andriamanitra de fanavaozana miaraka amin'andriamanitra ka mibanjana an'andriamanitra tsy miafara amina faharavana la tahaka zany ry avako malala fa hoy ny tompo anao hoe izao tsy mba misy ranomaso latsaka zany tsy mba misy alahelo zany tsisy fanaitainana zany ary tsy misy taraina le avako malala zay no ahafantaranao ny planin'andriamanitra ny planin'andriamanitra tsy hoe tsy izy akory ny fanavaozana zay mety hitatsika andavanandro eo amin'ny afin'ny ara-piaramonina hitatsika isan'andro zany na ny fanavaozana ny fiangonana aza ny réforme fa nitsipifavahana de nisy zavatra simba nisy ranomaso ny tahaka zany satria mbola olombelona mitafinofo isika mbola olombelona no fiasana operatana ka mety ho takatry ny olona zany fa ny tian'andriamanitra ohatsy atsika de izao manao hoe ny planin'andriamanitra am'zany fanavaozana zany de izao tsy mba mpitondra fangiry firian'andriamanitra rehefa miasa rehefa izy ny manavao rehefa izy ny miasa de tsy planin'andriamanitra ny fangiry firiana fa raha misy zany fangiry firiana ranomaso latsaka hitatsika am'izao faharavan-javatra izao de izao vokatry ny fahotana ihany ary zay no ahafantarantsika fa ny changement climatique de tsy planin'andriamanitra satria nanota isika satria manota isika tsy mitandrina ary tsy tandrematsika ny tontolo iainana pitehatsika sy ny sisa rehetra de izao rava mesimba ny tontolo iainana marina loatra fa mety misy miteny aka io ngiasa isaky ny ray alina taona de misy fotoana mampafana ny tany isaky ny ray etsy taona de misy etsetra fa iso ry avako malala ninonina lazaina de tsy itsika zao kristianina zao mihitsy sy laza
fa mety ny tantanantsika nyity tany ity na ny tantanantsika ny firenena fotsiny ihany azy ny fako manerana ny tanàna ny fahasimban-javatra ataotsika ny ditra ny olombelona eto amboniny tany tsy itsika zao mihitsy ny teny ka manao hoe mety zao ataotsika zao tsy manimba ny zaridainan'andriamanitra tsoina hoe edeny zao ny anaovantsika ny ranomasina ho fanaripako sy ny sisa rehetra nanaovantsika olombelona ho fesana zany rehetrany afaka mirala mampitomany ny tany ka mahatonga ny tompo te manao hoe tena mitaraina ny tany reko ny fitaraina ny tany re afako malala tiana avao Andriamanitra fa ny fanavaozan'Andriamanitra nefa tsy fanavaozana fangiry firiana satria efa netiny Jesosy avokoa zany rehetra zany netiny Jesosy tao amin'ny azy fijaliana ny ranomaso netiny Jesosy tao amin'ny azy fijaliana ny taraina netiny Jesosy tao amin'ny azy fijaliana ny fahoriana isan-karazany de tiany ny tompo an-tsaina ao an-tsaintsika ny afaka malala fa rehefa manavao Andriamanitra lay lanitra vaovao lay mandrak'izay hovatantsika zay metomboka am'izao ankehitriny zao de zao ho an'ny mpino de izao zay te hanavao zavatra de zao tsy mampangiry firy ny hafa koa raha tianao zavatra ianao de aza raha misy zara tianao atao de zao hoe mba hanavao zavatra amin'ny fiainao ka mba hanavao fiarahamonina de zao amin'ny toe-tsain'Andriamanitra hitondrana azy tsy hanavao ka hiteraka fisarahana tsy hanavao ka hanimba ny fiezahan'ny hafa tsy hanavao ka hanakorotana an'izay efa milamina fa fanavaozana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra mihitsy avako malala farany ry havako de izay hitantsika eto ry havako de amin'ny tediny ohatra masinay ity dia miariary zany ataotsika hoe ny asan'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra de masina miariary tsisy ifandraisana amin'ny asan'izao tontolo zao lay tany zay efa nisombatsika dia ho avaozon'ny tompoko izy nahita lanitra vaovao sy tany vaovao ho hita maso zany ry havako ny fanavaozan'Andriamanitra de tsy hoe teoria na koa resadresaka fa ny fanavaozan'Andriamanitra de asa azo tsapahitanana raha mino isika ry havako malala de ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra fa satria tsy mino isika dia tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra Jaona 1:20 ry havako malala engany ho takatritsika fa ao amin'Andriamanitra no misy ny fanantenana sy ny fiavaozana mila nyzantsika kehitriny tianao zavatra ho atsika ny Andriamanitra fa tsika tsy mety mijery ny lanitra tsy mety mijery an'Andriamanitra tia hanamboatra ny fotsika izy tia hanamboatra ny tanindrazatsika izy tia hanamboatra ny fiarahamonina misy atsika izy fa izao miezaka amin'ny herin-tenantsika isika tsy mety manakaiky an'Andriamanitra ary io no mahamarina ilay tenin'ny Saint Augustin manao hoe ianao Andriamanitra nanakaiky ahy fa izaho tsy nanakaiky anao ianao Andriamanitra tato anatiko fa izaho tsy tao anatinao ianao Andriamanitra nandray ahy fa izaho tsy nety nandray anao ianao Andriamanitra nitondra fiavaozana lazaina azy hoe lazana azy fanavaozana ho ahy fa izaho kosa tsy mba nety nampiasaina hitondra fanavaozana ry havako malala mariny zany vavaky Saint Augustin zany engany ry havako malala hibanjina an'Andriamanitra isika hanaiko havaozan'Andriamanitra ary lay Jesosy Kristy tompo zay mpamela heloka de maniraka atsika hitondra fiainana vaovao amin'ny fiarahamonina ny ranomasolatsaka de efa fan'Andriamanitra iza ny mamafana zany am'izao lazaintsika zao isika ry havako isika ny fiasana am-piaratanan'Andriamanitra hanamaivana ny fanaitaina ny olona hanamaivana ny alahelon'ny olona hanamaivana ny fangiry firin'ny olona satria itsika efa ao anatin'ilay Jerosalema vaovao itsika efa ao amin'Andriamanitra isika zany no fantsona irahin'Andriamanitra hitondra zany fiononana izany de ny faefatra ho fafahany ranomaso latsaka ravako malala engane isika amin'ny teny mamy mba hampahery eo avatsika ary ifampahery havako ndraindray tsika getsy mifampahery ndraindray mifandratra ndraindray ao anatin'izao zavatsarotra zao iverina ry havako malala fa fotoana ny tokony ifampaherezana zao fotoana ny tokony fiaraha-mientana ho fiarahana mitondra ny maso zao fotoana fandinitena hoe tompo inona ny hevitro zao fotoana amantarana ny tena koa azy fotoana angatahana fampaherezana amin'ny tompo tsy fotoana ny fanomeza tsinona fotoana ny fandatsana hoe ka nareo ane maninona ny manao trano any ka maninona ny tsy atao mafy ka nahoana ny tsy atao be de be ngery havako malala ny antony fa izao misy tsy fantatra ao zany
tsy voatery ray amantsika rehefa tojo olona mitoditodo amitsika mangataka de manome tsiny ataotsika voalohany ekenao koa matanjaka ko mangataka misy zara be dehibe nge tsy fantatra ao zany nge mahazo any Madagasikara rehefa mindram-bolany amin'ny banque mondiale mindram-bolany amin'ny fond monétaire international mindram-bola de ohatry zany koa nge mahazo reo olona mandeha makany mahazo latsa ohatran'zany efa nareo tsy mahay mitantana fa maninony atao an'io makaiza ny etra sy mafy mihitsy ny mahazo mba asa rahabenapahantany am'reny olo re de tena ohatry zany ko ohatry ny ataotsika am'le mahantra mangataka ao ambaravaratsika io ny ataon'reo firenena isan-karazany reo ataotsika institution financière hidododotsika reo koa mandatsa ohatran'zany fa maninona zao tsy atao an'ity sy ny sisa rehetra mitovy tsy misy valaka am'zany io tsinona ho tenin'ny Jesosy manao hoe zay mizana andanjanareo ny hafa ihany no andanjana anareo ny avako malala andeha ovany zany andeha mba hanatsotra fo andeha mba ahifamela andeha mba ahifampizara izany tokony ho hita ao am'sampianakavy ny fona riavako malala engany mavaozony tompony fotsika riavako malala satria tsika mibanjina an Jesosy lay fitiavana lay fanasitranana lay fameran-keloka vavakisika tompo misaotranao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka enao no manaiky manavao anay tsy ny herin'ny tenanay no ahafahanay manavao ny tany sy ny endrika ao aminy tsy ny fiezahanay fa asanao Andriamanitra fiasana ihany zahay ary manana ny fotoananao ianao saingy amarin'ny teninao fa azonao atao zany azonao atomboka zany ankehitriny zany sady hoavy ny fanavozanao hoavy lay Jerosalema vaovao lay hovatananay saingy ankehitriny ko zay de efa tao aminao hibanjana izany hiaina izany de mampianaranay tompo ahatsiaro fa Andriamanitra fitiavana ianao ka na mizaha toetra anay ara de ny fandaharanao sy ny fanavozanao tsy mitondra lahelo tsy amin'ny fahafatesana tsy amin'ny fanjiry firiny fa ho amin'ny fiadanana de jereo tompo ny tanindrazanay mitalao aminao isan'andro zahay meteza amindra fo aminay hitanao ny fahantrana etsero hitanao ny fahavoazana mitranga etsero hitanao ny aretina hitanao ny tsy fahampina hitanao ny fiakaran'ny vidiny zavatra hitanao ny tsy fahampitsakafo tompo ho aiza moa zahay de mampianaranay tompo fa ao aminao ihany misy ny fiainana mandrakizay de marino aminay ny teninao tompo fa ianao ny manavao ny zavatra rehetra de ataovy miara-miasa asoanay zao zavatsarotra lalovanay zao de taio ny fonay tompo ho fo madio mandrakariva olam-panao ny madio am-po ihany no mahitanao de diovy ny fonay tompo ny fonay kristiana ny fonay pino hanjakan'ny fanainao masina ataovy mahay mifamely zahay ataovy mahay mifanohany izahay ataovy mahay mifanentany izahay satria zay ny tianao Andriamanitra jereo ny fiangonanao fanasina sy fahazavana eto amin'ny firenena manomezana herim-po sy herim-panahy ijoro izaro jereo ny piraitanindrazana aminay ary jereo ny taranakay jereo reo mpianatra zay sahirana amorontsiraka tsy nanana rava sekoly manampi azy reny ianao de taio ny fiainanay rehetra tompo mamakivaky ny isan'andronay eo mba ny fahasoavanao Jesosy hatrany amen.